Zay ny amin'ireo vaovao tapatapany fandrembava kosa eo amin'ny lafiny toetrandro. Ao anatin'ny 3 andro dia ahitana fiakarana ny maripana raha araka ny filazan'ny Sapandrara mpamantatra ny toetrandro etsy Ampandrinovy. Akoatra izay nefa dia mbola inona ihany koa ny siny orana alohan'ny tena idirana ao anatin'ny vampitona ny ririnina. Tahina Rarson sy Mami Rasamuel. Amin'ny tirana ity dia ianao anatin'ny andro mafana ny mponina eto an-drenivohitra araka ny filazan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro etsy Ampasapito. Izany hoe hiakatra ny maripana ka hatratratrany amin'ny 20 degré izany raha ho an'Antananarivo manokana ary hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morontsiraka. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa mbola vinavinaina ho hisy ranorana ihany koa amin'ny faritra sasatsasany. Anevikefoka zany ny hafanana hiakatra ny hafanana ao anatin'ny 3 na 4 andro. Zany hoe nohon'ilay régime dépressionnaire zany dia zay no mahatonga an'izay andro mafana zay. Mety hisy orana zany ary mambaratra mihitsy zany ny faritra sasasasany eto amintsika. Raha ho an'ny rapitsy maraina zao dia anjavona ny maraina dia ny hariva ho takondraona zany amin'ny ankapobeny saika manirana nosy. Ny afakapitso zany dia mety ahazo oram-baritra iny amin'ny ilany atsinanany iny faritra atsinanany nosy iny zany dia ohatra mangoro iny dia ny faritra avaratra iny. Ny faritra andrefana dia mbola soleil miazy ihany. Fantatra fa efa hifarana ny andro fahavaratra ka afaka roa herinandro no hiditra ny andalana ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika.